Nafana ny fankalazana ny fa-20 taona ny siny tolom-panafana 20 martsa 7 sy 700 ny refotra ny boba nandatsa-dranomaso tetsy Antanimora nentina nanaparitana ny diabe izay notarian'ny sénateur Lilson René de Roland ny andindiny makasika izay indray. Nafana ny fankalazana ny fa-20 taona ny siny tolom-panafana 20 martsa 7 nisy mifampiasan-kely nataon'ny tandro filaminana nentina nanaparitana ny diabe izay notarian'ny sénateur Lilson René de Roland. Tauriny fametrahana fehezam-boninkazo teny amin'ny Tsamagambatoan'Ambojatovo no niainga ny diabe notaterahan'ny sénateur Lilson René de Roland. Ny antsony mpanaradia azy Iazo Mausolée ametraka fehezam-boninkazo ho fahatsiarovana amin'ny mahery fony tolona tamin'ny fa-20 martsa 7 ny sénateur Lilson René de Roland niaraka tamin'ny sénateur Solombavam-bahoaka Mapara vitsivitsy ary ny mpanolontsaina munisipaly avy amin'ny UNRRM. Povainy taratasinao voatsia hetsy ambony dia voninahitra ho ahiny mampafantotra anao fa ekena ny fangatahana walalana ametraka fehezam-boninkazo eo amin'ny Tsangambaton'ny mahery fo Ambojatovo sy eny amin'ny fasan'ny mahery fo Mausolée Fort du Chêne. Mazava ngamba zay io mazavy ka mialatsiny mon général na avelao zahay natanteraka an'izay fa aza sakana ny fanakananareo an'izay dia nareo mitady sotasota nareo fa zay tsy mitady sotasota tomponandraikitra anao rehefa manakana rehefa tiana ho sakanana ny lalana izy sakananay koa rehefa manakana anao fa atsika oka hifagnaja zay no diteneniko zay avelao ny olona andeha ametraka voninkazo eny amin'ny Mausolée fa raha misy miopefy zaho nangatadalana tomponandraikitra. Nizotra tao anatin'ny filaminana ny dia tongotra namakivaky ny lalana Ambojatovo, Antsahabe, Antsakaviro. Nanomboka teo Antanimora mifanandrifon'ny CIS no sakana mpitandro filaminana ireo mpanao fihetsiketsehana. Saingy vakin'ireo mpanao fihetsiketsehana ny sakana voalohany. Nitoy niakatra ny dian'izy ireo. Tany amin'ny 12 latsaka fahatelony rehefa tonga teny Antanimora manoloana ny FIP nandalo ny cortège nitondra ny Prime Ministre. Fotoana fotaorian'izay no nirefitra ny bomba mandatsa-dranomaso. No sakana mpitandro filaminana ireo mpanao fihetsiketsehana tsy hiakatra teny Mausolée. Ny sénateur Lilson René de Roland sisa no afaka niakatra. Njara eo amin'ny Tsangambaton'ny mahery fo Ambojatovo sy eny amin'ny fasan'ny mahery fo Mausolée androany signature ny préfet en foule le teny amin'ny Ambojatovo fa nampiandrasina zahay vitany any autorité vao mandeha nareo vitany any autorité nametraka dia ndeha metraka zay za mon colonel tsy voasakana tsy andeha ary fa azasina lacrymogène ohatran'io azasina non tsy normal io aza miprovoquer olona atsika mon colonel aza miprovoquer olona atsika samy mahay lalagna aza miprovoquer olona zay dia mbariko anareo vitany amin'ny autorité non io nge asiantsika miaramila nge io voasakana fa nifandraisan'olona any manankory sénateur ny tena koa andefasagna grenade lacrymogène salam regny tsy fanajana lalagna regny
ary zay no fitondrana tsy ekembahoaka tsony fa mampiasa ny karama force raha ohatra ka za efa nyteny hoe za hisengage fa tsisy olona ikorontana eo tokony arahana zay lalàna zay fa hametraka fehezam-boninkazo na zahoako autorisation ara-dalàna ty nefa sakana tsy fanarahan-dalàna mihitsy zao e mety metraka fitoriana ve zany ianao sa inona nataonao manao le fietsika ny vahoaka rehefa tezitra zay no fitoriana ary zaho mino fa ny vahoaka tsy hamela moramora am'izao zay de zavatra teneniko atsika zay tsy nahafaly ireo mpiaradiny sénatera Lilson ny fihetsika nataony miaramila azo rehefa mivanaterana ka hoana ka iboma maratatra masono alatsaka fona aminao monsieur le président azava toko monsieur le président tsy mararina angamba zao a tsy rariny nahoana ny profiteny lasa ministre zay vao leva miboma maratatra maso tsy rarina tsy rariny toko tena tsy rariny na de nisy aza ny fanaparitana nataony mpitandro filaminana afaka nametraka amin'ny fehezam-boninkazo teny mausolée ny avaratra Ambohisaina ny sénatera Lilson René de Roland tany amin'ny 12 sasany vao afaka nanantanteraka amin'ny fametraham-boninkazo ny tenany taorian'ny fankalazana ofisialy notarihan'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarymampianina. aiza ny metratsika antsika tambany aketraho ambony areo voninkazo letsy miantsika tsy maintsy apetraka ambony ny olona tsy tia tanindrazana